Tatitra mahakasika ilay filan-kevitry ny gouvernemanta ny tanterahana ny herinandro lasa teo ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta ny ministry ny asa tanana ny kolotsaina ary ny vakoka Ramatoa Vonalaroy Serandrianarsoa ny ariva teo izy no nanatanteraka izany. Ao amin'ny ministera mpanjakana misahana ny fotodrafitrasa sy ny fanajariana ny tany izay nanaovana fampitam-baovao mahakasika ny famondrana ny fitantanana ny fananam-panjakana sasantsasany any orinasa-panjakana Roso sy Koroa teo aloha amin'ny antemneran'ny varotra sy ny industrie ao Mananjary. Ao anatin'izay ministera izay ihany koa dia misy ihany koa ireo fanomezana maimaim-poana avy amin'ny gouvernemanta sinoa fampitaovana kojakojan-dakozia izy ireo avy amin'ny gouvernemanta sinoa ny fiarah-miasa amin'ny ministera io ho an'ny hôpitaly eny Anjanamasina Anosiala Ambohidratrimo. Misy ihany koa ny tsara ho fantatra mahakasika ny ministeran'ny fiarovam-pirenena izay ao anatin'ny fananganana ny fitoeram-paritra ho fanangonam-baovao na ilay atao hoe création d'un centre régional de fusion d'information izay Madagasikara dia isan'ny firenena ho fidiana ametraka ny sampanasa momba ny ady atao amin'ny piraterie io ka ny ministra fiarovam-pirenena izay fantatsika amin'ny anarana hoe Dominique Rakotomanga no hitarika ny délégation malagasy ho an'ny Seychelles mba handinika ny atota taratasy momba io filatsahan'ny fidiana io. Misy ihany koa ny fampitam-baovao amin'ny ministeran'ny Jono izay tsara ho fantatra ihany koa mba hisoroana ihany koa ny zavatra mety hifanohitra amin'izay voalaza ny filan-kevitry ny gouvernemanta sy ny filan-kevitry ny ministra dia ny fanatsaharana ao anatin'ny roa volana ny fitrandrahana ny foza ny crabe de mangrove eto Madagasikara manomboka ny voalohan'ny volana septambra ka hatramin'ny 1 oktobra taona 2024. Avy amin'ny ministeran'ny filazam-baovao sy ny fifandraisana avy amin'ny androm-panjakana ihany koa dia misy ny fampitam-baovao fametrahana ny komiti-pirenena momba ny migration numérique mba hanafainganana ny fampiasana ny télévision numérique terrestre eto Madagasikara. Ary anisan'ny nisongadina ihany koa tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra noraisina teo sy ny filan-kevitry ny gouvernemanta mahakasika ny programa anasa ny ministera ny asa tanana ny kolotsaina sy ny vakoka mba hanovana ny toe-tsain'ny tanora malagasy izany hoe mitsinjo ny fanabeazana ara-kolotsaina ny tanora malagasy izay ao anatin'ny 770 mikasika ny fitoerana fanabeazan'ny tanora miaraka amin'ny masovo amerikana. Ny andray anjara sy azo tombony amin'izany moa dia ireo tanora avy amin'ny ambaratonga faharoa avy amin'ny sekolim-panjakana izy ireo no omena azo tombony amin'ny fampitana ny fahalalana ka anaparitaka an'ireo soatoavina mahamalagasy amin'izay rehetra tandrify azy. Anisan'izany ihany koa ao anatin'ny fanamby izay napetraky ny gouvernemanta fanamby napetraky ny politika ny pirenena ankapobeny izay fanamby fahafito momba ny fampitombona ny fitombon'ny arkarena sy ny fanamby 720 amin'ny fampivoarana ny fizahantany dia misy ihany koa izay ho tanterahana amin'ny 12 ny volana aogositra ho avy izao ny fitokanana ny zohinanjohibe. I zohinanjohibe io zany dia zohy lehibe indrindra eto amin'ny ranomasimbe indiana ary faharoa aty Afrika. Ny rian-dranony mahafanina ihany koa izay manana ahavo eo amin'ny 520 metatra eo dia hosokafana amin'io faharoa 20 ny volana aogositra io. Izay no nisongadina tamin'ity filan-kevitry ny gouvernemanta natrehana tamin'ny herinandro ambony lasa teo.